fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tean'io ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar. Interno ny araba toboko lasy toboko vavy eto amin'ity fandarana ho izitsika ity ary arabanay ko ny talian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar Frank Ramarson. Mirabanosy izy ary mirabako ny piantsika. Ny makasika ny sehatra iraisam-pirenena indrindra moa makasika ny fifidianana filoham-pirenena tany a Frantsa no satsika voalohany Frank Ramarson tao reo ny ndrandra avy hatrany fa de Messi mihitsy ny Hollande amin'ny journal an'iny izao ohatrohatran'ny na ny fijerin'ny Frank Ramarson zay makasika ny politika ny Frantsa zany aty Afrika indrindra ko Madagascar na tamin'ny Pompidou io na Mitterrand io na amin'ny Sarkozy France Afrika foana ny zavatra misy zany de miaro ny tombontsoan'ny entreprise frantsay io zay mantsy mampitovy amin'ny Sarkozy sy ny teolo zavatra nataony teo amin'izay ny filozofia ny matolo Alain Juppé André momba ny zavatra io ny zavatra faharoa ny lazaina satria tamin'ny taloha le fianjanam-pirenena frantsay sy nataontsika effet de domination nataony amin'ny andro Bocard zany tamin'ny andron'ny Jean-Christophe Mitterrand zay nameny zareo manataontsika hoe précaré izy ny de frantsay eo amin'ny lafiny politique de rehefa tsy mifanaraka aminy nataontsika hoe ro firenena natao direct sertaniste tany voalohango nataony tany Congo Brazzaville izy Pascal Dissouba ny nangany izy président Sassou Nguesso tany Kolimba sy Bouzizi etsetsetsetsy zany zavatra faly amin'ny frantsay taloha taty amintsika zany de hoe natamina Sarko patanjaka ny entreprise frantsay ohatrany Total Areva entreprise d'autoki Bricolas banque frantsay topelantanan'ny frantsay zany zavatra nankaka de zao tamin'ny tonga 2009 takan'ny projet takan'ireo totsika hoe Collange takan'ireo olona mahafy fotoana zao de efa ny affecten'le amin'ireo Sarkozy ny sasany de fin 2011 zany hoe tsy eto amin'ny anatsony reny zany tena isany hoe nanamaloka satria reny napolisiky an'le tamin'ny voalohany ambassadeur frantsay position ho any Andriamatoa Rajoelina sy nanampy an'ity fotoana afatsiny frantsay io nanampy hatram'izay partenaire égal am'izay ny tany afrikana ny zavatra fantatra zany zao de ny hoe tsy tsony zavatra nataon'ny frantsay ao anatiny zany ataontsika hoe gérance politique nefany zay tsy afaka miala am'izay eo zany no ahitantsika ny zavatra tokony misy trangarpisy aloha zany sura fa rehefa miditsy zany fa ny vanana zay niangan-Andriamatoa Sarkozy reny Afrika de sarotra manday fa mindry reto olona socialiste hoe zao zany fomba fiarahantsika tolotra amin'ity fitonany ty Andriamatoa maiza le mondialisation le fanatotoloana na ny frantsay na ny amerikana na ny sinoa na ny alemana ireo tsy olona ty fanalavitra amin'ny position sy akaky régime zay misy cap de monsieur avokoa reo fitakina maro samihafa amin'izao fiverina ve zany ny 13 mero tamin'ny 17 de tsotra hoe tsy ataontsika hoe revendication atao mpianatra le hoe ovay ny fampianarana ty zany zao zay zany zao ty zavatra ty hitakino le teo anivon'ny mpampianatra sy ny mpamareto tsy voalohany aloha de ataovy atsara ampianarana atsara ny tontolo mpampianatra ary matoa mantsy zao ny maro ny fampianatra université na mpampianatra secondaire raha ibusy amin'ny mpianatra sa io de tsy misy fanatsana an'izasy mpampianatra afatotrazany raha sy otrozany zany tsy misy fa dikan'izany zany fa le hoe toe-piainan'le mpampianatra mihitsy no tsisy asony tsony eo masony mpianatra ary dikan'izany fa misy fiatraikany anytotsika amin'ny raha fampianarana io zavatra io nekay de ny hoe ny karama fa BBC zay manan-karama voafolo eny io zany ahoana momba zany hoe nefa n'le mpampianatra izy manapena ankizy anao zay miady ho an'izay ho avy ny totsika hoe ny tanoratsika malagasy nefa ny tsy amin'ilany dia le filo Andry Rajoelina averiko eto tsy mijery fa tsy ny tombontsoany ro maramila tsy mijery fa tsy zay ho azo fatesitra reo mpampianatra ireo mpanabe zay tokony atao modely eto amin'ity fireneny ity azadiny efa ny président république voalohany professeur certifié instituteur sy taloha Philbert Tsirana nandeha lavitra mpandeha olona ho ale fitonga de tsy mitovy le viazana sy fanaovana teknolojia mazava ho azy fa raha to mankany an-dalambe ny olona amin'izao fotoana zao de misy antony
aoko zay ty propagande hoe ny zanakay de zao fipienany koa ireo koa mananjanaka nanono namelomany zanany kansy zany nareo de hoe nareo manao fitokonana zany efa novatsinitsina le olona ary fa zany propagande zany fa zavatra tobotsany olona hoe manabarabarina ny sasany le vahoaka amy zavatra zao programme izy efa nazo ataotsika hoe le fahaizana fa oka zavatra politika zavatra sosialy eto Madagasikara de lazainy hoe fanonganam-panjakana zany ataoko hoe fahalemena mihitsy ny filazana an'izany satria tsy fahazana mitondra mpanjakandro reo da ny antsika anranona hoe misy ministra mitondra le fitokoana mpitandro filamina tokony mba isaina amizay satria anareo manao provocation zany io satria tena manao provocation tsy nakely mpitandro filamina de mitondra nytony ataotsika hoe kakatara vaovao avy vidina de reny hoe de gestiava tanoa an'le olona zay tay hoe araky ny tanataviny sasiny de hoe anohitra fotsiny azalazaina hoe anima zavatra ty nareo matonga teny an'izany nareo de vao may mampirisika ny olona anao am'izany ia fa anisany vahaolana voatsika amin'izany rehetrarehetra zany Frankana Mason mbola manao projet ihany radio manao zao hôpitaly manara-penitra zao la surprendre izy ny olona zay hoe ohatrany flou vofidy de ozy izy ny olona amizay zao tsika miteny satria zany ko mbola tetika politika hafahafa hoe modiny tena hoe ano amity taona ty de tsy maintsy vidin sombarombao aloha mba varikina partikana izy mitady an'io de mipombanarelany de ny UDR sy ny Scopol satria inona ny antony sy ny team le matorarinay inona ny antony zany satria zany tsy manambola nefa ny aratsy olona tay ilatsako vidina président de nangatany page amrapiso député sénateur parlementaire dizay amreo par retour d'ascenseur nanao prestation tsy zay velo hoe mba ialana amle hoe miara-mironany amle filoham-pirenena lany le azo milaza ny Frantsa hoe mbola tsy surakory izy fa le majorité azo amle maronisy azo amle fombavam-bahoaka de mety miandan'Andriamanitra Hollande fa ao nanao taon'izany le gaso izy ia nanolany io de tsy maintsy namany no laso sa matanjaka zany flo amle législa zany ny problème le nataoko anao tao am'izao aloha de tsy tsara mihitsy milatsaka am'izao vovolon'izao na Andriamanitra Andratjoel na Andriamanitra Dideratier na Andriamanitra Xavier Albert na Andriamanitra Marc Ravalomanana mba hisiny straty any mangalabaty zay ny tsara tsy mampitony ny ataotsika hoe fiaina politika raha mbola milatsaka Andriamanitra Andratjoel sy Marc Ravalomanana rapitra sorananao Frankana Mason teto amin'ny fandarana tamin'ity androany ty tsana ny mandrapitafa amin'ny fotoana antsika manaraka andray ary tompoko lahy sy tompoko vavy fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valolatsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina